Ity le fotoana andro zoma. Eny ary ity le fotoana andro zoma faharoa ambin'ny folo sahady amin'ity volana jona ity. Rehefa faharoa ambin'ny folon'ny volana zany dia efa mibivitra be koa dia efa ho avy ny fanadinam-panjakana voalohany. Dia efa manomboka mifantoka amin'izany ireo katitakely sy ny ray aman-dreny. Indrindra fa ho an'ireo ray aman-dreny izay manana hoe zaza sambany vao hiatrika izany fanadinam-panjakana izany. Dia efa mitandrina fatratra zany na misakafo omena, fahasalaman'ny zaza, ny amin'ny siny fitony tsaina, sy ny sisa. Fa zay eo ihany fa manolotra ny araba aloha Constant Velson amin'ity Rabatsika rehetra amin'ny herin'ny anio mo 7 dia tapabolana anio ny fety-pirenena fety-pirenena sady fetin'ny folo alina. Iterirana kotinirina mampifandray antsika tsy amin'ny lafiny teknika rehefa zomato zao tsika dia manao karazana fintana sy manao jery-todika ihany koa ary mijery manao le hoe tinjody ho an'ny amin'ny hoavy zany. Ao anatintsika zany zao le ao anatin'le hoe fiandrasana izay fandehan'ny toromarika sy ny lamina rehetra ho fanatanterahana fanombohana an'ilay fikaonandoam-pirenena izay fanakinina moa zany raha araky ny serasera izay nampahafantarana horetan'ny horenin-danitra tao ny fiaonana tamin'ny 3 jona fa ny FFKM zany no mitarika an'io fa amin'ity herinandro ity zany dia zavatra ataontsika eo roa telo zany tena isana hoe manamarika an'il'izy aloha na amin'ny ahoana voalohany TVM. Faharoa dia eo zany ny ataontsika hoe ny antenimieram-pirenena solombavam-bahoaka ny gouvernement fifampitondrana fampirisana ny zavatra mivoaka sy ny fomba andraisana an'izany. Fahatelo dia eo moa zany mikasika an'ity ohatrany hoe any atsimo aloha zany zao ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny satria saika andolo ny lehibe ny androm-panjakana ny antenimieram-pirenena ny eo amin'ny gouvernement ny amin'ny filohan'ny fanavaozana fiadidinan'ny republika zany mikasika an'ireo fitokanana zavabita ao anatin'le atao hoe réseau structurant zany anisan'izany moa ny lalana fa matsina rano manomboka taty Abetroka mitoy any Ambovombe makany Jolagnaro zany hoe amin'le hoe somary tara atao anatin'ny resaka fampandrosoana raha ohatra ka zay zany aloha no heno sy ambara matetika iny faritra atsimo iny dia fotoana zany zao mba hoe asa menga avy any atsimo indray ny fampandrosoana mbola vidantsika zay rehefa fa horesana ilay TVM fa dia ohatrany hoe mitranga miamitra ohatrany lelonjaza aloha zany l'izy Constant Velson mahafitina azy satria tany ambadiky ny fomaly zany tany amin'ny fakomaly sy ny talohan'izay dia hoe miatra manomboka amin'ny 12 tara amin'ny 12 Jolay dia miatra ny sazy zany ho an'ireo izay tsy mahefa n'ilay hoe TVM le TVM moa zany dia abalaina amindreo fiara mandeha tosy mille zany moto hatramin'izany koa ny fiaramanidina sy ny sambo anisan'izany daholo dia omaly zany afandray aloha ny vaovao satria no raketina atsoratra zany io fa dia miata aloha ny fampiarana le TVM miata aloha ny fampiarana azy fa tamin'ny ohatran'ny nisy filazana indray mandeha hoe ohatran'ny mitovy amin'le vignette taloha izy io dia lasa tsy nisy tsony ka rehefa mandinika an'il'izy Brito mahavariana ihany ny fihetsiky ny akaray ny fihetsiky ny fitondrana fa hitsakelany koa ny fihetsiky ny avaty amintsika zay mba hoe manao politika sy mery miteny le manao politika sy mery miteny aty amintsika dia fari-piainana no tena resahany amin'ilay izy fari-piainana hoe dia mbola le tomobile ratsiratsy ihany ve zany no asiana hetra bebe sy ny karazany ohatr'izany io aloha tsy fantatra fa nafotoana sasany azao raha miteny hoe raha ny lafo indrindra amin'izy angera ny zavatra hitako aloha arivo ariary isan'andro ohatr'izay ny hitako ary rehefa tena mijery an'le fafana mampiseho an'le tableau mampiseho an'le hetra rehetrarehetra zao ny tena mampihiratra le elektrika sy le hybrida no tena omeny vahana sy ampiantany ireo no tena ampiantany dia eo anao tonga saina hoe misy olona manafatra sy mampiasa be an'ny elektrika ve zany sy ny hybrida zay ny tena omena vahana eto amin'ity tany ity rehefa jerena l'izy dia zay matezateza tomobile zany no tena kapohana eto amintsika eto fa rehefa jerena l'izy tena vory ohatra ny dakambrika sika raha ohatra ka ny tomobile elektrika no omena vahana eto dia n'izao any aoriana mety mahasoa antsika angamby zany any aoriana fa izao tsika izao reo elektrika ireo angeka mbola ny inona moa ty
mbola nysolika ihany ange ny ofiary herinaratra hamahanana an'ireo de mamperitreritra tena mahanana mihitsy lisy mila fanazavana betsaka zany rehetra zany ary indrindraindrindra tsy tokony ho singanina fotsiny hoe ny fari-piaina sy ny fahefamividy fa mila jerentsika akaiky mihitsy zay zavatra rehetra zay ary ngambontsika mila mba manana tetika momba ny fitaterina momba ny solika zay verenako ihany nyresaka teo hoe le elektrika ve tsy mila solika fa le solika kapohana mafy le elektrika ny ampietaina de momba ny lalana tokony ao anatin'ny fandaniana daholo zay rehetrarehetraika miangavin'ny fitondrana zany mba fitondrana tena hanazava an'izany rehetrarehetra zany amin'ny sarababem-bahoaka satria ny rangidrangitra ihany ny sasany amin'le hoe ny madinika zany tena asiana mafy tsy voazavany tsara moa zay lafin'izay fa zay ilana fifanazavana mihitsy zay de an'ny hafarany moa zany de hoe miato loha zany fampiarana n'lay TVM de mitenena ary nareo le député le nandany an'io satria ny laniny député nge io satria ve nanafatra elektrika ny Andry Rajoelina sy ny tsy teteny an'le firongony sy ny ary mamelona elektrika eto izy jereo le fafana jereo le tableau fa tena mampianta le elektrika de alon député hiteny keo alao izy hiteny fizy nanapa-kevitra momba an'io ie mbola mety hiverenantsika zay rehefa avy eo ho zarazarana ny fotoana mba hahafahana am'resaka ny loha hevitra hafa ihany ko araky ny efa natsidika teo de isan'ny tranga anankiray anamarika ny terinandro ty ihany koa io moa zany miseho anatin'le fifanatrehan'ny sombavim-baoaka sy ny mpikambina gouvernement zay sin'ilay fanontaniana sy valiny question réponse moa zany de toatin'izy am'izao ny teknôlôzia zao moa dia aingina de aingina mihitsy ny fivoahan'ny tranga misy ary mety tsy hahafahana manazava eo mana inona le zavatra ny tena ny tranga le misy le hoe contexte zany ao anatin'le zavatra fa de ny apahany zay mety mahaliana ny olona ihany samy nanano faneho-kevitra eo amin'ny lafin'ny fifanakalozana eo amin'ny lafin'ny fifandraisana eo amin'ny lafin'ny ataontsika fifanajana satria atao hoe ao anatin'ny androm-panjakana anankiroa no fanehitra ao anatin'io fanehitra moa zany fa miona ao anatin'le izy lavidavitra le zavatra iainan'ny olona somary misy fahagagana ary fanamariana sy ny hoe zany mihitsy ve le zava-misy ao anatin'ity resaka anteny mera-pirenena ity zany satria tao amin'ny fotoana nandalovan'ny ministry ny fitsarana moa zany ny tena somary naberesaka sy nanaovan'ny olona fanamariana tao anatin'iny constant Velson tamin'ny andalova ministry ny fitsarana moa nisy an'le hoe amafiso ny sezany metsiketsika zany mihetsiketika amafiso izy io fa talohan'izay keo izy roa lahy samy lohany zava-dehibe mihitsy ny fahitako azy satria nitoeran'ny fandimbiasana n'izy roa lahy reo tao anatin'le fitantanana le fanoherana fandimbiasana zany hoe na le pomba ny fitondrana na le hoe mpanohitra ny fitondrana de ny fanozona ny mora amintsika ny miteny hoe de député tsy de matotra loatra sy ny sisa kanefa ny tsara ho fantatritsika ihany hoe androm-panjakana iray no heverina hoe maneho ny safidim-bahoaka le ateny mera-pirenena ny anaran zareo ara sy olom-bava-mbahoaka tsika manko eo amin'le hoe fanavozana ny republika republikinina moa zany rehefa ohatra ka ny présidentle ateny mera-pirenena zany hoe président sy olom-bava-mbahoaka rehetra zany sy le président ny mpanohatra anatin'ny ateny mera-pirenena de mifandramatra ary mampifandramatra azy de ny hoe ho mpanohatra mandrakizay nareo nga izy ty mbola fotoanan'le hena tanatsaky fa Rajoelina tamin'ny Rajoelina nainona zay hena tanatsaky zay ary de io izy io le hena tanatsaka manko de fa capture de l'état fa fandrombahana sy fambaboana ny firenena sy ny fahefam-panjakana ary rehefa manao ho mpanohitra mandrakizay nareo de ohatra zany ary mifamalin'le anankiray keo de mitovy am'izay ihany ny famalin'le anankiray izy de tsy adino ny tanteraka mihitsy zany hoe sy olom-bava-mbahoaka izy fa de ny nametrahany azy hoe tsy tenin'Andriamanitra fa teny le vahoaka zany zay soloany vava
tsy asiny resaka loatra mihitsy fa de tsy de mandraraha loatra n'le vahoaka soloiny vavy izy a tsy miantso ny vahoaka hitsara n'le président hoe zany hoe tokony ho fitenina président fa Andriamanitra raha te diavy no baikona am'izay fikasana politikany satria ohatr' zay ny adevitra napoitrany rehefa aveo hoe tenin'ny présidentny Antenimiery zany fa tsy tenin'Andriamanitra ka brioka lasa any amin'ny tsizy mihitsy zany le adevitra brioka any amin'ny tsizy mihitsy a ngane mba hiverina aty amin'ny resaka fanavozana ny repoblika ary ngamba mba antenaina mihitsy mba amin'izy mirahalahy reo no hipoiran'ny fitsarantena zany voalohany tonga vaoka afaka hiadevitra fitsarantena ny aminy hoe nisy an'izao vokatry ny tantaratsika manko zany fa tsy hoe izy mirahalahy no de hoe maninona loatra be de be nge ny anao ohatrandreo raha miadevitra fa mba misy fitsarantena hoe zahay a de nandairan'le tarazo ilay farasisa ratsiny fangiazana faefampanjakana ka ny mandrak'izay ny adina hevitra teo amin'ny Antenimera na de samy présidentny mpanohana sy présidentny mpanohatra izy mirahalahy zavatra tsy de ahoana moa zany tsy mandeha ho azy fotsiny zany adevitra zany tsy zany ny adevitra tokony ho any anaty Antenimera-pirenena mba manantena zany avy amin'izy mirahalahy ary avy amin'ny député rehetra manantena fitsarantena hoe nisy nataonay a nisy noteneninay a tena manozongozona sy mampitrosona ny repoblika hatramin'izay fitondran-drajoely zay a ohatra mbola mitady itoy ankehitriny a raha zareo député no miteny an'izay malalaka ny fitenenan'ny sarababem-bahoaka any ambany ravikazo rehetrarehetra anjahy sao de mahatsiaro an'le asa monina rehefa hiditra tamin'ny alaolana tamin'ny fitondran-dra tsy mandrava le nisy an'le hoe taloha ny kely tsy mba mamindro tsy afaka miteny any kely raha ohatra zareo lehibe reo no manome modely hoe zao zany fanavozana ny repoblika zany ary zao kosa ny tsy mety ankehitriny aloha de ny tsy mety aloha ny asehon-drareo isan'ny andrasana am'zareo anatin'ity fotoam-pivoriany ty ihany koa moa zany mikasika an'le hoe avitanao dingana ve nisy olo-bavavaoaka amin'ny endriny ankehitriny io Antenimera-pirenena io a amaly efa torana ao anatin'le hoe voamera-piampangana mikasika an'le dossier maromaro zay mahavororo le mpitondra ambony tamin'ny fitondrana teo aloha ny fanesy zany a amin'le hoe haute cour de justice io satria ny mandeha ny fotoana fetram-polo andro fotoam-pivoriana izy ireo a hatreto aloha zany mbola tsisy fofopofony mihitsy mba hiteny momba an'izay hoe nanino ny haute cour de justice io ano mitsefotra fotsiny tsy lamokany ary misy an'ireny le tena pery miteny sy pery mitrehitrehina ao anatin'ny assemblée reny anisan'ny tsara mba milaza izy hoe tamin'ny fotoana nandinihana sy nanapa-kevitra momba na dossier maromaro tato a za tompoko de mahatsiaro tena fa avy amiko dia anisany fitenenana hoe avelao fa sao de lasa règlement de compte politique ka tsika rehefa neorinany tsy fantatra ny hoe ahoana ny amintsika nisy an'izany angetao nisy an'izany mihitsy zay tsy nitorabato taminareo zay tsy nanota moa zany noaka hitorabato azy dia ka manantena teny mpahendrena avy any amin'ny député koa indrindra reny lehibe mpitritrena tamin'ireny fotoanany reny momba ny haute cour de justice io fa zany a de anisan'ny fanavozana ny repoblika zany tsy républicaine le fomba fiteniny ny alohan'ny resany mety ny zavatra mitrangany atsimo zany satria mbola ao anatin'ny tanteraka ny ataontsika hoe dia ihany de anresahana teo ihany mikasika an'le hoe ny amin'ny fikaonantom-pirenena andeha ataontsika hoe ao anatin'ny mahandro loha ina moa zany loha ena zany de mila fotoana io ary ny fanomanana ny tena zava-dehibe ary satria tena namarika ny tantaram-pirenena ary ao anatina kiondana lehibe ary mety tafiditra ao anatin'izany ihany koa mety le hoe nampiatonana ny fampiarana n'le TVM am'le hoe sao de isy fiatraikany ao anatin'lay fizoran'le fikaonantom-pirenena satria hatreto aloha zany raha mbola niadevitra de saika nanamaloka nanakona moa zany nanakona mihitsy an'lay
le resaka mikasika ny concertation nationale iny TVM fa iny moa zany efa nitondrahana rano iny zany de niato aloha de miandry tsika io miandra ny am'izay hoe ahoana no votoatiny ahoana ny endrika isehoany ny avy amin'ny FFKM de eo moa zany misy ny hoe comité technique mbola tsy nahenona feo ihany koa ny amin'ny le ny amin'ny primature zany amin'ny ankapobeny zany zao eo tsika herinandro teo zay herinandro teo zay le taorinan'iny herinandro mahery moa zany taorin'ny telo jona iny samy andra rehetra ina no vaovao officialy ao anatin'le izy mbola tsisy aloha ny officialy tombatomba na mibetsaka ka marina fa nisy zay fitenenan'izay fa aty amintsika aty amin'ny olo-pirenena rehetra ataoko fa fanararoatra ihany ny fotoana sahala am'izao anomanantsika saina sy andiniantsika n'izay mety olo-hevitra tena hitoerany ain-dehibe ny ofikaonandoam-pirenena io tsara foantsika manao zay manao vonona satria rehefa tonga le tokoa tonga ny fiantsoana sy ny fanambarana avy amin'ny FFKM itsika zany de tokony efa vonona hiatrika an'izay zavatra ateraka zay izy tingy tsy hoe hianatra na eny toroteny fa ikaondo tsika ary anomboka any amin'ny fokotany moa izy ty raha ny resaka natao ary zay no hoe ny hisy fampakarapeo sy solotena hiakatra mandra-pahatonga any amin'ny commune ny faritra de pahatonga aty amin'ny firenena ka fotoana mihitsy zao tokony anaratsika rehetrarehetra ny amin'ny hoe ahoana moa ty le republique ty le hoe fahefana miankina amin'ny teny eranam-bahoaka mitondrana ny safidim-bahoaka ho amin'ny tompontsoam-bahoaka tsara ihany tsika efa avy de miditra amin'ny adihevitra de ny meloa momba an'izany inona daholo ihany andrasantsika adihevitra ary tena zava-dehibe ty verimberenako matetika mihitsy ny tena zava-dehibe angea de miatra tokoa le hoe talony ny kely tsy mba mamindro ary tsy afaka miteny fa akehitriny raha iresaka fanavoazana ny republique zany ka iresaka no hoe safidy sy teny eranam-bahoaka zany no ifampitondrana eto amin'ny firenetsika tsy maintsy atao afaka miteny aloha le kely le madinika sy marefo tsy maintsy atao afaka miteny ary zay namerimberena ny eto foana hoe zay mahatsapa-tena na mahita fietsika sy fomba fifampitondrana nampitrosona n'le republique teto amintsika de alao andinika sy anazavana zany zay ny amerimberenako foana eto hoe manana anjara toerana ngeza goavana ao anatin'izany ny ministeran'ny kolotsaina tsika namerimberina foana hoe toe-tsaina ny mila fanamboarana avozina meloa sy ny sisa rehefa hoe toe-tsaina no avozina de zavatra anakoroa voalohany mahasamy adihevitra ny rehetra ndao vahatsika ny adihevitra momba n'io republique io ray zay faharoa tsy akoatran'le hoe mahasamy adihevitra ny rehetra faharoa de tena miteny ary afaka ny sakatsakana any amin'ny sarababem-bahoaka any amin'ny olo-pirenena rehetra any ka ny tena ho afaka anao an'izay mialoha ny fikaonandoam-pirenena de ny hainao manjeritsika ny hainao manjery mpanjakana voalohany indrindra amin'izany ary ny tetika zay entiny ny ministeran'ny inona izy ty ministeran'ny kolotsaina eo tokony misy fahasahina mihitsy fa tsy mandeha mijonjorombony fotsiny amin'ny mahazatra hatramin'izay tsika hiditra reo fondation hiditra fanavozana ny republique tsy mitovy mihitsy ny kolotsaina entina amin'izany fa merimberina foana moa ary na le mpitondra ny ala tamin'ny teo aloha ary de fanaiky an'izany hoe tsaro aoka fa zany nisany hoe namendrika ratsy azy zany le masina le hoe manao mpanjaka kely zay amin'ireo sehatra samy hafa zay misy azy satria mitaditady ivery ny tranga io zany na mbola mety tarazo angamba ny tena marina kokoa ary tokony ho fitarika ao anatin'ny anaovana digna lehibe iovany zany le misy ny resaka culture de personnalité moa zany maromariny kokoa anatin'le izy na culte de zay satria ndraindray
amina fisehoana-pahabe maso amina lanonam-panjakana dia mbola miverimberina zay fanondraindrana tsangan'olona dia ary nampanahy mihitsy zany satria somary nisy an'izay zavatra zay nampiteraka resabe ny zavatra nitrangatana Juliara tamin'ka zay mantsy lizy hoe mbola tarazony teo aloha sa mety vokatry ny raha misy ny fitaratra tsara tamin'ny resaka Mandela de miaraka amin'ny taony izy ty eveka Desmond Tutu de teo am'le hoe zay nanana zay mahatsiaro nanana ataoko hoe nanana andraikitra tamin'ny zavatra nanimba teo aloha de miteny izy hoe zao kosa ny tsy mety zavatra miova am'tinga zao mahasamy hafa amin'ny tany Afrika Atsimo na iresaka Mandela ny arytsika adigasy ty ny tany Afrika Atsimo de fampihavanana ny olona mifandramatra sy ny famony sy ny famely ny eto amintsika itindray mitoraka ty de tsy fampihavanana olona mifandramatra sy ny famony sy ny famely akory fa fananganana repoblika vaovao zany hoe raha misy zany ny aprisihana ndray fitenenana tsy hoe olona meloka mety misy ihany le hoe nanimba nahita ty amin'ny toerana nisy anay sehatra nisy anay mety nisy ihany zay fa indrindrindrindra ny atsika kosa de fihavanan'ny malagasy rehetra mba tsy hisy tarazo le mampifandrafy foko zay zao de fihavanana lehibe zay de tokony mba mitendry zay nitondratondra an'izay culture zay zany hoe zay kolotsaina zay zay efa noarany toetrandro zay tak'izay koa ahoana moa zany hoe fiombonany malagasy rehetra ifampitondra amin'ny teneranam-bahoaka sy ny safidim-bahoaka sy ny sisa mety mila Mandela ihany tsika momba an'izay hoe ampihavana ny fomba samy hafa ahoana moa zany hoe nampiraraka tany an'le sata républicaine ny mpitondra am'izao fotoan'izao moa zany rehefa ny voalohan'ny fanavozana république de efa nisy fotoana nitsidika taty Afrika Atsimo ary vao faraparany teo tamin'ity herinandro ty de tany Gabon de isan'ny nandalo fotoana ihany koa ary raha nitatitra zay nataon'ny filoanavozana tao renidiany avy any Gabon sy nandalo tany a Nigeria zany de mikasika an'izany le hoe nijery sina ihany koa ny amin'ny lafiny hoe nidingana nataon'ny Gabon tao aorian'ny raharaha zany nanakisahany filoha ankehitriny satria fa voafidy moa izy any am'izao fa tamin'ireny fotoandray nanakisaka tao aorian'ny disadisa raha-pifidianana na voafidy indray any Ali Bongo de nandray ny fitondrana tao aorian'izay tamin'ny taona 324 sy 20 le filoha ankehitriny io de nanao titezamita teo amin'ny roa taona teo zany izy de nanao fifidianana de hoe nahoana anisan'izany moa zany hoe inona no dingana vitan'zareo nafahana zany nioarana an'le rotaona zay nametrahana sy nafahana namolavola sy nikarakarana fifidianana tao aorian'izy ina moa zany fa mety hoe mifamianao anatin'le zavatra nyresahana teo ve zany rehetrarehetra zany ao anatin'ty hoe fotoana resahana anaovana sy anomanana ny resaka concertation nationale ity fa namino ihany ny saitsika omany ny saitsika hoa ny ataoko hoe omany de zao tsy hoe azo singanina hoe fifidianana fotsiny ity fanavozana ny république ity ary na rehefa vita aza le fifidianana am'izay fomba everitsika fa mitombona sy mety tena mbola isy fotoana maharitra ifampitaizana tena ho amin'izay hoe république vaovao zay fa tsy hoe vita iny de république vaovao am'izay zao de miova ny numéro an'ny république de hoe efa fanavozana zao hoe tsy raha tselika ohatr'izay izy ty eny ary anaraka dokam-baitra vetivetsika de manao ny fotoana de miaraka aminao piano ihany koa 32 11 102 80 mbola mitoy ny fandalantsika ao amin'ny tapany fahatelo zany amin'ity andro ity efa mamety remarque fa misy antso dao ary raha sinanao miaraba tompoko salama
Allô? eny ary Teo amin'ny ferinandriapandeha ao mametraka fanontaniana nalefatra anaty Facebook fa gaga ihany mahita balitenin'ny olona momba ny fahantrana io nefa rano nataoko an'izao olona namaly anao hoe ty zao a de fa ide anankiray atsapako hoe kay ary mahantrara toe-tsaina koa ny gasy fa fanontaniana tsotra kely io napetrako de zavatra hafa ny teneninao. Za Zokobe Ravelson tena mietrety hoe anisan'ny fototra anankiray nampahantra ny gasy ny fanaovana politika fa anisan'ny mampitonga ny fanaovana politika eto Madagasikara ho any fahantrana. Zany hoe lasa cercle vicieux tsika zany nanimba ny fiainan'ny malagasy ny fanaovana politika fa nanimba ny fanaovana politika koa ny fahantrana satria zao maninona i Hongrie niova le prime ministre Victor Orban angamba prime ministre tamin'ny taloha de zareo mo système pur et simple parlementaire raha tsy diso de niova le prime ministre niova ny majorité anatin'ny assemblée fa nahenany le député 40% be zao 40% be zao ny teti-bolan'le assemblée any am'zareo ny fanenany an'izy ny tsika nefa ny avao maika ny anakarana de manontany tena zany ny anaty Facebook any be deaibe ny gaga hoe inona moa zany ny andrasana an'le assemblée ony tamin'ny deuxième république ny tadidiko ohatran'ny olona lany député zany to tsy mahazo vola fa tsy ny indemnité de session fa tsisy karamany fa manao ny asany any izy rehefa ohatra mpampianatra izy de navelana mpianatra izy tamin'izany ny proviseur anay tompoa de député fa de nanao ny asa maha-proviseur anazy de rehefa mivory any izy de ohatran'ny hoe indemnité de session ny azony zany angamba tokony atao lalàna daholo mba tsy azaka zany ny olona tia anakarena fotsiny de lasa manao député de aveo mampiasa le faefany iny mba azahoana tombotsoa manokana any fa tenitako hoe manahirana lasa cercle vicieux ohatr'izay zany fahitako anazy za zao mietrehitra hoe ametraka ny question any am'zareo any ako de ameko le document tsirairay izy hoe ty le mba valio de mba jereo manahoana ny any aminareo nefa lefako teto moa ny contact anako fa mbola vo anankiray zao ny namaly fa anisan'ny fototangeza be manahirana atsika io fahantrana io de sotrapetsaka eo koa le ny fahantrana efa fahantrana fa le miankin-doha tanteraka am'le mpanjaka tompoiny mbola tonga hatraty amintsika mitonjato faraky am'roapolo aty zany fomba zany hoe ny mpanjaka no mamelona ny mpanjaka no manome tany anao ny mpanjaka no mety manary anao lasa ivarina koa hatramin'razanao mihitsy sy ny taranakao daoara antso manaraka indray le ta providence io meny tompoko izy no atsangany niarain'izay zao ny Grand Sud anaza ny tanàna zany le député Ankalamavolo manangana an'le Grand Sud le inona sambatra moa sambatra moa le ataoko politika tambatra so anakay iny Grand Sud an'ireo namafisiny io iny ngefa be ny tanàna tena raha hitanao ihany miatrany tamin'ny antony iny sika mantsy efa samy tanaininainy any efa ndravany ny tambatrako raha mandinika amin'ny fanaovana politika zao ke tazana zaza tanora fa tsy nalalany tany aloha afaka menomenina izy tany mefika fotsifotsy ny fampirofo inona natonga ny olombelona nge efika fotsy de le nahazo vola be le nentina mivory teny vato de raha nahita de mipotra tamin'iny frongony any zany iny sotra to ny tambatra efa nlazainy hoe rava zao ny tambatra fa manao MFM daholo zany keny fa za tsy ao anatin'izay raharaha zay manko izy moa tamin'le fivoriana fiteria amin'ny villa verte tery de isan'ireo ataontsika hoe komity miara-mitantana tamin'izay fotoana zay fa atao aorianan'ilay fijoronona noana ny Andry Rajoelina teny Ivanto nanao an'le hoe UPAR indray de somary ohatran'le TVM somary makisaka kely izy tao anatin'le hoe fiaraha-mitantana ny antoko satria mbola zay aloha zany zao no misy am'izao fotoana zao an'ity antoko isan'ny tranainy am'izao fotoana zao de le MFM resahanao teo raha tokantrano moa zany fa tsy de tena mbola resahana be loatra fa misy antso vonina raisina anao miaraba tompo dahoara tapaka izy fiainana politika daholo moa zany ary mbola zany niendrikendriky ny fanaovana politika eto Madagasikara de ndraindray zany io le mbola hoe anatina fivondronana na coalition zany coalition aveo moa zany fa laza izy plateforme moa tena vovonana politika de ndraindray zany misy hoe tsy mahatokany zany fa miaramiara koa manambatra hery rehefa matety morena efa fotoana ietrehana fifidianana ny tena miseho fa natrangan-javatra fiomanana fifidianana ihany koa milohana fifidianana de efa manehoaneo an'izany
dia mety efa endry question angamba le tenen'le olona teo fanamarina manao ahoana efa misy antso vonona mbola tsy vonona izy zay fanaovana politika zay ihany koa dia mila fanavaozana biary tafiditra ao anatin'ilay hodiniana mandritra nyity fikoanantom-pirenena ity zay Constant Ravelson hoe ny amin'ny ivelan'ny fitondrana reo toko ivelan'ny fitondrana manao ahoana ny fitsipika ifampivezana sy ifampitondrana ao anatin'izany ndalo raisina anao ny antoko politika amin'ny ankapobeny ihany koa miarabe salama eny ary araka izay teny lety olo hoe le grand sud misy regny no ambony ao amin'ny fitondrana ao am'izao mitady ny fomba rehetra dia aty amin'ny fatra ny sud hitambarana amin'ny hoe akana hinanana zany dia mitandrony io aloha adatreto aloha hinanana no fitondrana hinanana zany no makialoka le tanindazana faharoa za zany tena miteny hoe politika reto mihitsy ny tena hoe mandranaka Madagasikara am'izao satria anazy ny fitondrana dia anazy mampibaiko ny rehetra zay zany no tandrony mpanao politika aloha zany hoe mandranaka Madagasikara mihitsy no tena tandrony fa raha mbola insititra amin'ny resaka hoe fitavatanindrazana dia tsy misy fa ny tenany aloha mbola isika menaka azy zay faharoa fahatelo asesiko any resaka jirama ianareo député raha mbola tsisy niminina avoakanareo amin'ny assemblée io amin'ny session ty dia aza manateny tsika tsy manatena ny député reto fa dia tena hoe raha ohatran'ny io zany hoe nampiakarina ny teti-bola aloha teti-bola zara tsy hita hoe anao inona zay fa tsy anao inona tsy hita hoe zay zany tena mahita ny hoe tsy hita hoe zavatra inona fampahantrona teny le député fa ny paosiny mamakaina zany no ikobony ame rehefa misy taminy no anazy manokana dia izy ihany no mitady le tombotsoa fa le tombotsoan'ny be sy ny maro tsy misy fa rehefa mahazo vola kely ary amin'ny saromany reto karana sy bazary reto amin'ny resaka birama dia mangina zay zany io nampitondra koa tevako zany reto mpitondra fanampiteraka fa tsika efa rehetra mitety nio kely zay sakoa ahoana tawary tsy manaraka indray aloha vetrany allo manao any mampiteko fa concertation moa zao fa tonga fa faragana amin'ny hevitra indray mahafinaritra zao tokony atao président tena mahaposistematika mihitsy ty resativa ohatra mety raha misy événement mitsangana olo de plasy mana ohatra hoe événement mitsanga hoe septembre tonga miesite daholo ny responsable rehetra rehetra même le président de la République tonga de miesite tonga de apo systématique mihitsy tonga possible miaratsy mikadra mihitsy hoe raha misy zavatra mitranga de zao no zao tout le monde zay voaloha faharoa ino ino responsable ino marka amin'ny resaka hoe corporatif amako fa misy zay angatiny liste ancien président ancienne reny présidentny ino misy atao fitarana tout le monde mampipoaka même avy mitambiany reny marque antivenao amboresaka atao farany hoe cour de justice ny gouverneur général gouverneur tena hitanao manana maizazy le cour de compte olona tena matahotra ny province de toute façon ny zavatra resaka mety nataon'le président ao naneno vola 60 millions daholo 60 millions le fonctionnaire de neno vola daholo le responsabilité ohatrany somary tsy tena azo tsara le zaraty le mpiantso farany teo ampitaina fa mety miresadresaka ambadika le izy ngamba resaka hoe kolokolo sy le fifampiarovana ao anatin'ny ratsy zay le izy teo raha manao any ndalo raisina anoary miaraba tompoko eny tompoko eny ary salama miaraba amin'ny vahiny salama ny anahy mahagaganara nda de ty le fitondrana hatreto mbola tsy fantatra tetezanita sa intérimaire ny accord de coopération nefa tobatobaka be
dia iza zany mietraka ny vokatr'ireo rehefa avy eo. Izay ny zavatra tena tsy mazava amiko. Ny faharoa dia ity, misy fanapahan-kevitra foana avoaka amin'ny haino aman-jery, dia rehefa avy eo miembotra. Izany hoe tranga miembotra ohatran'ny lelon-jaza zany ilay mpitondra. Ohatran'ny tseka, misy tanjona avy anankiray hoe te halaza hoe izy ny tena tia tanorazana fa mitsinjo vahoaka. Sa hoe tiana aninona moa zany no tiako ilazana azy. Tsy haiko izay ilazana azy, fa ohatr'izay ilay zavatra miseho mi-prevoir élection ao aoriana e. Zay ngamba ny tena marina. Dia rehefa avy eo ireny hoentinay zay mitsinjo vahoaka zay zao. Kanefa ilay zavatra efa betsaka loatra ilay kilalao an-jaza atao hoe lasa mampisavorivory saim-bahoaka fotsiny ilay izy. Za tena mpanohana fitondrana nanohana an'io ary teny amin'ny 13 mai asaika mafy teo amin'ny Azera teo aby felatany. Tapaka tena le zavatra niresahanao. Mbola mety afaka miverina izy raha mbola tafiditra anaty apam-potoana farany fa voraisina aloha ty anjo manaraka ity miaraba tompoko. Salama e. Salama e. Mahatsiaro an'izay président Costa. Mahatsiaro oye akizakikiny tokony taona roa arivo. Mahatsiaro an'izany efa tamin'izany nefa mandainga amin'ny folo. Iny tena mampime akizakety telo efa antitra be nefa zay tena atao amin'ny fatamin'izany tamin'izy ny teny an'izany. Efa antitra be zao zay tena tonga 2050 angamba vao mety ho raiky zany eriterin'izay sao zato. Mahatsiaro an'izany mihitsy tamin'ny fotoana fa reny moa tamin'ny anatina vanim-potoana hafa izy ko mety mifandray amin'ny zavatra misy manerina zao tontolo zao ihany koa. Ankizy ankehitriny zao tsy ampy fianarana. Ary ny tena loza ary raha misy fivoriana atao hoe tompona andraikitra mpitatana sekoly ambony sy tao tena zany ny collège sy ny lycée tao ao dia hoe mianan-daharana zany ny mpianatra ao anatin'ny atao ampianarana anankiray fa tsy hoe dia misy antony maro samihafa zany le fanazavana heno ao anatin'le izy dia eo ihany koa nefa ao anatin'ity resaka teknôlôjia ity satria amin'izao zany misy fandrisihana tanora indrindrindrindra ao anatin'le teknôlôjia hoe kitikitika an'ity ianao dia mahazo vola tsy makany ampianarana tsony fa etoetony ataonao dia io zany ny tena anisany antony anisany anankiray ao anatin'le izy. Lasa vola malaky fotsiny. Vola malaky dia eo ihany koa moa le zavatra mitranga ny fiarahamonina politika sosialy sy ny tsisy hoe misy an'le tsy voatery manam-pahaizana tsy voatery mianatra ka tonga dia atao zava-dehibe mihitsy rehefa tsapantsika ohatr'izay hoe tena amin'ny ain-dehibe tsika menakavy rapitso raha afaka pitsy ny fanabeazana ny ankizy. Manao any raisiny ianao ary miraba tompo. Allo, salama e. Ie verina farany. Ny anahy kosa aloha izay zavatra tsara sy mahavita zavatra dia ny anahy dia raiko navita organisation tsara ny ministère ny tourisme sy ny artisanat tamin'ny fakomaly sy omaly tamin'ny fakomaly journée internationale ho an'ny artisanat dia omaly nanomboka omaly tsy haiko ny foire internationale momban'ny tourisme tena tsara l'izy ka bien organisé ary tena hita hoe professionnel manao zavatra tena ny vokatra andrasantsika ny fivi tourisme zany zao no andrasana saingy tourisme iny fangaro mazatra be dia be lalana fandripalemana sport miditra ao anatiny daholo fa natao ministera aloha hitako tsara ary zako tena manao antsoavy mihitsy ny fanjakana hoe tadiavy lalam-barotra reo mpanao asa tanana gasy reo fa mahay reo tena mahay reo averiko foana ao fa anisany hoe malaza eran-tany ny Emeraude mosa inona le any Botswana io ny vokatra tany amin'izareo fa tsy navelany namidy brut ntsony fa tena amboariny vita tanteraka ao zay vao ondrana ny velany fa nampanakarena azy dia zaho no manao antsoa hoe aza vela ondrana brut ondrany Thaïlandais sy ny Sri Lankiany velany ihany reny safirantsika fa alao amboariny mpanao asa tanana malagasy eto na i bois de rose efa tapaka reo iressence test dia ameo an'zareo reo fa tsy mahazo manapaka vaovao fa reo fa velo boboka ve reo ameo an'zareo fa vitany tsara tare io. Zay ny resako mikasika an'iny ny raharam-pirenena ankapobeny dia io izy io zany aloha marina tenen'le namana hoe inona moa zany tsika an'io ahoana manahoana fandehany fa za koa te antso ny mpanao politika hoe mila nanaovana fandrinena lalina kosa aloha ny fiaraha-miasa amin'ny effet misy ny banque mondiale
anisan'ny tena teneniko hoe anisan'ny nampahantratsika ary manahirana antsika io any condition napetraky ny banque mondiale sy ny FMI. Za tsy nafantatra namarina na diso fanita tamin'ny Facebook amaly hoe teren'ny FMI indray ho ny fanjakana ampiakatra ny vidin'ny solika dia tsy manaiky ny eo amin'ny fitondrana ankehitriny. Tena isaorako anareo zany fa za manaiky baika any condition-ny FMI anareo fa tsika mateto raha mbola io condition-ny FMI foana no arahana izahako ataoko time mihitsy koa anaty zavatra eritreretiko ny conseil international fomba ahoana ny rahantsika amin'ny TFM misy banque mondiale ty fa tena manahirana misy namako miasa amin'ny banque. Okay. Nanao ohatrany letika sa misy antso hafa miditra ndawary raisina ny antso manaraka ndray ara vetrany salama e miraba anareo miraba salama tompoko ode nanao mbola ve no antso hafa aloha raisitika ara miraba tompoko salama e Allô Merhaba anareo mirala miraba salama tompoko salama tompoko miazo ihany zaka tena tebiko misy olona mahitsy ve mitondra an'ity firenena ity olona mahitsy olona mahitsy zavatra misy de zao tsy mitondra an'le firenena le olona zay mitondra eto fa manao zay ahitany kiboko toy ny am'izay tiany atao de manjary le vahoaka mahita fasarany maiza diarantany ake misy itirany hoe fe misy ny banque mondiale na ny misy na ireo karazana rehetrarehetra hoe ahitanao fa matimbola reo fa maninona tsika no miraikitra trosaotrany satria tiany amin'le tokony hitondrana an'le firenena mitatranana an'le firenena ny vola mihiditra fanefana ny trosana iny fa zao manao karena de manao an'ity de manao an'ireo de za satria za mpitondra de zay any ambany any de any ambany any tsy fahitsina fitondrana firenena io hoe zay ihany zany zay olona miakatra eo fitondrana ampiakarina eo manam-pahaizana daholo na ny inspecteur d'etat zany maninona zany maninona fa maninona le firenena anao zao misolelaka amin'le président de zany no fahavazana zany misolelaka satria mahaterana ambony mahazo an'io tombontsoa rehetrarehetra eo amin'le toerana de tsy mijery mihitsy hoe ny fanatran'le firenena ny fivoaran'le firenena hoe mivoatra ve le firenena samy vidiny mitondra mandoa vidiny etra ve tsy fantatro mitondra mandoa vidiny fitsitsina sy hoe fahitsina ve ny fiarahamony isan-karazany sy ny secteur isan-karazany reo efa mba hitany ve zany ny onjam-peo efa hitany ve zany misy vidiny io zany fa tsy mandeha ho azy misy vidiny io sotranareo zany mbola fanontaniana mipetraka toolo igny zany mikasika an'le tetibola sy ny eritreretra resahanao teo ary izo moa resahana be ary zon'olom-pirenena kosa nge mba mahazo ny vaovao hoe ny mangarahara sa misy zavatra tsy sa hoe ino moa le teny frantsay toute vérité n'est pas bonne à dire ve asa manao ane salama eny tompoko ho antankely ampreva costa ndao ino raha salama hery velona raha be ary velona tamin'ny fotoananto de malala fa mbola tena tanora tena tanora naketisaina tamin'izany fotoana amveriny ohatra sama to tapaka ahoana ina moa zany le tena voatatany fantahina no nampianaka velo raha salama raha le iny eny fa misy fiteny antso manaraka allo eny ary fahasalamana toko manao salama toko kasy le TVM TVM tena voazoka le taxi io izy io zany fahitako azy zoka izy io fa tsy voakety ao aparatoko betsaka memenina fa zao io TVM io zany de TVM koa no fanafodiny satria araky le nambaran'ny ray aman-dreny tao amin'ny raha fahitalavitra setroka hono izy io zany tontolo iainana de ny voiture électrique exemple te zany tsy mamoaka setroka de teo anatin'le mandoheta de le TVM contraire am zany de hoe très volant miraculeux zany hoe zava-manidina arato izy io de faina le setroka manakona setroka aza
tsy fantatra hoe 1 kilomètre cube ve na 1 hectomètre cube de lasa milaly avy eo le setroka de raha zay vita karazana setroka anti-setroka patriote de filazazy fumée anti-fumée patriote de rehefa nandeha ny setroka io rehefa lasa milaly zany a de mame eo amin'ny 1 kilo zany miana de io ataotsika zezika raha mety de raha vita fanjakana zay a de za raha ohatra ka 10,000 ariary ny moto-ko ohatra de mandoa 3 ariary tsy maninona mihitsy zay alefaso olo le atikasa miasa vatana ino le raty be foka le setroka eny anabakabaka de raha misy raha etsy ariary ny setroka gazoaly de ambona roa etsy ariary tsy maninona fa vasampotra setroka na setroka lasantsy raha etsy ariary de atao roa etsy ariary vasampo avao ny setroka am'le tsipilenana tsy maninona mihitsy vonona zay tompo andreotra makateraka tompo ka sao de mba zany le anaovana an'io resaka hetsika fao be isa-taona anaovana reboisement io fambolin-kazo sao de mba zany fa eny efa tsy antso zany ny adivitra raisina le antso manaraka miaraka tompoko efa teo za kosa tsy malaky ny teny namana iny hoe député ny diso hoe tsy diso tam'le lalàna momban'ny teti-bola tonga ao izy nge gouvernement proposé anazy fa izy afaka mandiky afaka mamafa ity tsy mety kisy olona n'ity fa tsy ataony loza koa de zao fetsifetsy ny tany gouvernement fokira fotoana anaovany iny zoko be constant efa efa sity tao mahita zany hoe io teti-bola mpanjakana iny ka misy boketany amin'ny 6 000 pasy ahoana ny amakinao any anatin'ny telo andro ray volana ary mbola tsy voadinika anao ko votre correspondant a mis votre appel mety anaka ny fotoanantsika efa tapitra koa moa izy de mety zay fa nanam-potoana nandinihana an'io satria zany ary ko afaka manitsy teti-bolona mpanjakana angery zareo tao anaty lista didiko tsara mihitsy ny prime ministre Eritsalama Rajoanarivelo tamin'ny fotoanandro hoe foy le fotoana fa zay mety misy kely fotsiny mety afaka kitihana de namafisy ny ministry ny fitantanam-bola tam'izany sy mbola am'izao fotoan'izao ihany koa moa izy hoe kely mety kitihana atao anatin'izay efa nivolavolainy teo aloha zany ao anaty teti-bola mpanjakana iny de iny moa zany efa mivoaka tao zay nandinika sy nandany an'le izy ihany koa de iny ihany koa no mivoaka tao de zao moa izy zany memitra mitovitovy an'le FBB sy FT tamin'ny fotoanandro ihany ny fitondrana Rajoelina de alainy DGI na direction générale des impôts zany fitalavana KPN etra ny etra tany sy ny etra trano eny anivon'ny commune de menimenina daholo reo be ny tanàna io ve mba kely mba ataovanay fampandehanan-draharaha aty amin'ny commune de mbola alainy ny fanjakana indray nefa de ny fanjakana moa tsy niezaka na lizy nge tsy hoe alainy fanjakana fa anokafana compte fotsiny nareo fa compte nareo ny nipetrahan'ny vola de ka sarotra be ny famoahana ny vola rehefa tonga ao aminareo mitovitovy de miverina le adevitra tamin'ny fotoanandro le ohatran'izany nge le tamin'le fond routier ao le vola ao le volan'le orinasa nefa le orinasa ty efa mitalao mihitsy avao ny volanay ny asa efa vita nefa zay tsy voalokarama de zay zany de avao de reny ny afarany misy zavatra ihany aloha tokony atao fanao mihitsy ary ny mahafinaritra fa nanambaran'izay ny raha tsy diso teny amin'ny assemblée teny ny ministre ny Toakarena sy ny fitantanam-bola fa resakitsika teto ihany le izy hoe tokony hisy mazava tsara le tenenin'ny vazaha frantsay hoe budget du citoyen zany hoe io teti-bola mpanjakana io de anaovana anankiray tena amin'ny endriny tsotra mora azo ny olom-pirenena mba ho hitantsika menakavy zay aloha zavatra anankiray zay faharoa amin'ny zavatra tahaka tony hoe tony le TVM tony rehefa mampiady hevitra oatra alao azava tsara mihitsy ity manko hafahafa satria ny miala le fitondrana ankehitriny am'le izy hoe teo am'le teo aloha no nametraka an'io fa iza zao mijery de ohatra ny mahatsikaritra avetrany fotsiny zao mihitsy hoe le automobile le fiara elektrika no ampiantaina am'le izy misy anefa ny mahita le namana ny telefona teo sao de mametraka hoe ohatran'le tenim-bazaha ty hoe pollueur payeur zany ny azy ny fahitany an'io hoe zay mandoto de manefa ny fanadiovana ka alao azava tsara mihitsy le izy fa nahoana aloha mba hevitra maika ihany le hoe ny farim-piainana ny fahefa-mividy sy ny sisa fa rehefa jereko le izy ny mety diso mety manafotoana sasany zany ny lafo ndrindra ao am'le automobile tranainy ary le diesel
de eo amin'ny 3 hetsy eo efatra rivo sy 3 hetsy 4 alina sy 3 hetsy arivo isan'andro ange zany ka itsika aza marina fa volon'orona io ka kely alana marary be alana marary fa aza de ritina fotsiny hoe fari-piainana sy viti-piainana fa jereo lalina tsara le izy hoe any amin'ny fanadiovana ve ny tontolo iainana ve le izy any amin'ny hoe famezana vahana tomobile elektrika ve le izy aloha tsika samy andinika ary alao ny fitondrana hanazava tsara mihitsy ny foto-kevitra hitondrana ny zavatra tahaka zao député moa de manana ny asany keo am'izany zay no mamarina ny fotoanantsika aloha am'ty androany ty satria amin'ny herinany io ndray tsika vao tafahoana eto fa onelanela zay defa mandeha ny fanidinam-panjakana voalohany deto defa mampahery andreo kadita kely arika ny fanadina CEPE amin'ny talata zany ny fandarantsika miaraka eto no farina amin'ny androany amin'ny herinany io ndray vao miandro fa ny fandarana be maray de amin'ny latsinainday manohitsy eto tsika de makasitraka makatelina zay fiarahana anatrizan'izay ora ray sasany zay mametraka ny mandrapitafa manaraka anday Bemray, Top Radio, Roamzad, Tepkavalo. eny ary ity le fotoana andro zoma faharoa amby folo sahady amin'ity volana jona ity rehefa faharoa amby folo ny volana zany de efa mbivitra be koa de efa hoavy ny fanadinam-panjakana voalohany de efa manomboka mifantoka am'izany ireo katita kely sy ny ray aman-dreny indrindra fa ho andreo ny ray aman-dreny zay manana hoe zaza sambany vao hiatrika zany fanadinam-panjakana zany de efa mitandrina fatratra zany na misakafo omena fahasalaman'ny zaza ny amin'ny siny fitony tsaina sy ny sisa fa zay eo ihany fa manolotra ny araba aloha Constant Velson am'ty araba tsika rehetra mieriny anio mo 7 de tapabolana anio ny fety pirenena sady fetin'ny folo alin-da iterirako tinirina mampifandray antsika tsy amin'ny lafin'ny teknika rehefa zomato zao tsika dia manao karazana fintana sy manao jeritodika ihany koa ary mijery manao amin'le hoe tinjody hoaniny amin'ny hoavy zany ao anatin'ntsika zany zao le ao anatin'le hoe fiandrasana zay fandehan'ny toromarika sy ny lamina rehetra ho fanatanterahana fanomboana an'ilay fiaonandoam-pirenena zay fanakinina moa zany raha araky ny serasera zay nampahafantarina oretanao renindany tatao reny fiaonana tamin'ny 3 jona fa ny FFKM zany no mitarika an'io fa am'ty herinandro ity zany de zavatra ataontsika eo roa telo eo zany tena isana hoe manamarika an'lizy aloha na amin'ny ahoana voalohany TVM faharoa dia eo zany ny ataontsika hoe ny anteny mera-pirenena solom-bavombahoaka ny gouvernement fifampitondrana fifampirisana ny zavatra mivoaka sy ny fomba andraisana an'izany fahatelo de eo moa zany mikasika an'ity ohatrany hoe any atsimo aloha zany zao ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny satria saika andolo ny lehibe ny androm-panjakana ny antemira-pirenena ny eo amin'ny gouvernement ny amin'ny filohan'ny fanavozana fiadidinan'ny republika zany mikasika an'ireo fitokanana zavabita ao anatin'le atao hoe réseau structurant zany anisan'izany moa ny lalana fa matsina rano manomboka taty abetroka mitoy any ambovombe makany tsolagnaro zany hoe amin'le hoe somary tara atao anatin'ny resaka fampandrosoana raha ohatra ka zay zany aloha no heno sy ambara matetika iny faritra atsimo iny dia fotoana zany zao mba hoe asa menga avy any atsimo ndray ny fampandrosoana mbola viantsika zay rehefa fa horesana lay TVM fa de ohatrany hoe mitranga miamitra ohatrany lelonjaza aloha zany lizy Constant Velson mahafitina satria tany ambadika ny fomaly zany tany amin'ny fakomaly sy ny talohan'izay de hoe miatra manomboka amin'ny 12 tara amin'ny 12 jolay dia miatra ny sazy zany ho an'ireo zay tsy mahefa n'ilay hoe TVM le TVM moa zany de abalaina amindreo fiara mandeha tosy mille zany moto hatramin'izany koa ny fiaramanidina sy ny sambo anisan'izany daholo dia omaly zany afandray aloha ny vaovao satria no raketina atsoratra zany io fa de miata aloha ny fampiarana le TVM miata aloha ny fampiarana azy fa tamin'ny ohatran'ny nisy filazana indray mandeha hoe ohatran'ny mitovy amin'le vignette taloha izy io de lasa tsy nisy tsony ka rehefa mandinika an'lizy Brito mahavarina ihany ny fihetsiky ny akaray ny fihetsiky ny fitondrana fa itsakelany koa ny fihetsiky ny avaty amintsika zay mba hoe manao politika sy mery miteny le manao politika sy mery miteny aty amintsika de fari-piainana no tena resahany amin'le izy
fari-piainana hoe de mbola le tomobile ratsiratsy ihany ve zany no asiana etra bebe sy ny karazany ohatr'izany. Io aloha tsy fantatro fa nafotoana sasany azao raha miteny hoe raha ny lafo indrindra mihitsy angera ny zavatra hitako aloha arivo ariary isan'andro e, ohatr'izay ny hitako. Ary rehefa tena mijery an'le fafana mampiseho an'le tableau mampiseho an'le etra rehetrarehetra, zao ny tena mampihiratra. Le elektrika sy le hybrida no tena omeny vahana sy ampiantany, ireo no tena ampiantany. De eo anao tonga saina hoe misy olona ka manafatra sy mampiasa be an'ny elektrika ve zany sy ny hybrida, zay ny tena omena vahana eto amin'ity tany ity. Rehefa jerena le izy de zay matezateza tomobile zany no tena kapohana eto amintsika eto. Fa rehefa jerena le izy tena vory ohatra ny dakambrika tsika raha ohatra ka ny tomobile elektrika no omena vahana eto de n'izao any aorina mety mahasoa antsika angamby zany any aorina. Fa izao tsika izao reo elektrika ireo angeka mbola ny inona moa ty, mbola ny solika ihany ange ny ho fiary herinaratra hamahanana an'ireo de mampieritreritra tena manana mihitsy lisy mila fanazavana betsaka zany rehetra zany ary indrindraindrindra tsy tokony ho singanina fotsiny hoe ny fari-piainana sy ny fahefa-mividy, fa mila jerentsika akaiky mihitsy zay zavatra rehetra zay. Ary ngambontsika mila mba manana tetika momba ny fitaterana, momba ny solika, zay verenako ihany ny resaka teo hoe le elektrika ve tsy mila solika fa le solika kapohana mafy le elektrika ny ampietaina. De momba ny lalana tokony ao anatin'ny fandaniana daholo zay rehetrarehetra miangavin'ny fitondrana zany, mba fitondrana tena hanazava an'izany rehetrarehetra zany amin'ny sarababem-bahoaka satria ny rangidrangitra ihany ny sasany amin'le hoe any madinika zany tena asiana mafy, tsy voazavany tsara moa zay lafin'izay, fa zay ilana fifanazavana mihitsy zay. De any hafarany moa zany de hoe miato aloha zany fampiarana n'ilay TVM. De mitenena ary nareo le député le nandany an'io satria ny lanin'ny député nge io satria ve nanafatra elektrika ny Andry Rajoelina sy ny tsy tetena an'le firongony sy ny ary mamelona elektrika eto izy. Jereo le fafana jereo le tableau fa tena mampiantana le elektrika de alon député hiteny keo alao izy hiteny fizy nanapa-kevitra momba an'io. Mbola mety hiverenantsika zay rehefa avy eo ho zarazarana ny fotoana mba hahafahana miresaka ny loha-hevitra hafa ihany koa. Araka ny efa natsidika teo de isan'ny tranga anankiray anamarika ny terinandro ty ihany koa. Io moa zany miseho anatin'le fifanatrehan'ny solombavam-baoaka sy ny mpikambina gouvernement zay isin'ilay fanontaniana sy valiny question réponse moa zany de toatan'le izy amin'izao andron'ny teknôlôzia zao moa dia aingina mihitsy ny fivoahan'ny tranga misy ary mety tsy ahafahana manazava hoe inona le zavatra ny tena ny tranga le misy le hoe contexte zany ao anatin'le zavatra, fa de ny apahany zay mety mahaliana ny olona ihany samy nanano faneho-kevitra eo amin'ny lafin'ny fifanankalozana, eo amin'ny lafin'ny fifandraisana, eo amin'ny lafin'ny ataontsika fifanajana satria atao hoe ao anatin'ny androm-panjakana anankiroa no fanehitra ao anatin'ny fanehitra moa zany fa miona ao anatin'le izy lavidavitra le zavatra iainan'ny olona somary misy fahagagana ary fanamariana sy ny hoe zany mihitsy ve le zava-misy ao anatin'ity resaka anteny miera-pirenena ity zany, satria tao amin'ny fotoana nandalovan'ny ministry ny fitsarana moa zany ny tena somary naberesaka sy nanaovan'ny olona fanamariana tao anatin'iny Constant Ravelson. Tamin'ny nandalova ministry ny fitsarana moa nisy an'le hoe amafiso ny sezany amafiso sezametsiketika zany mizongozony metsiketika amafiso izy io fa talohan'izay keo izy roa lahy samy lohany zava-dehibe mihitsy ny fahitako azy satria toeran'ny fandimbiasana n'izy roa lahy reo tao anatin'le fitantanana le fanoherana fandimbiasana
zany hoe na le pomba ny fitondrana na le hoe mpanohitra ny fitondrana de ny fanozona. Ny mora amitsika ny miteny hoe de député tsy de matotra loatra sy ny sisa kanefa ny tsara ho fantatritsika ihany hoe androm-panjakana iray no heverina hoe maneho ny safidim-bahoaka le antenimieram-pirenena. Ny anaran zareo ara solom-bava-mbahoaka. Tsika manko eo amin'le hoe fanavozana ny repoblika, republikina moa zany rehefa ohatra ka ny présidentle antenimieram-pirenena, zany hoe président solom-bava-mbahoaka rehetra zany, sy le président ny mpanohatra anatin'ny antenimieram-pirenena de mifandramatra ary mampifandramatra azy de ny hoe ho mpanohatra mandrakizay nareo. Nga izy ty mbola fotoanan'le hena tanatsaka fa Rajoelina, tamin'ny Rajoelina nainona zay hena tanatsaka zay ary de io izy io le hena tanatsaka manko de fa capture de l'état fa fandrombahana sy fambaboana ny firenena sy ny fahefam-panjakana. Ary rehefa manao ho mpanohitra mandrakizay nareo de ohatra zany ary mifamalin'le anankiray io de mitovy am'izay ihany ny famalin'le anankiray izy de tsy adino ny tanteraka mihitsy, zany hoe sy olom-bava-mbahoaka izy fa de nametrahany azy hoe tsy tenin'Andriamanitra fa teny le vahoaka zany zay soloany vava tsy asiny resaka loatra mihitsy fa de tsy de mandraraha loatra n'le vahoaka soloany vava izy tsy miantso ny vahoaka hitsara n'le président hoe zany hoe tokony ho fitenina président fa Andriamanitra raha te diavina ho baikona am'izay fikasana politikany. Satria ohatr' zay ny adevitra napoitra ny rehefa aveo hoe tenin'ny présidentny antenimiery zany fa tsy tenin'Andriamanitra. Ka brioka lasa any am'tsizy mihitsy zany le adevitra brioka any am'tsizy mihitsy ngane mba hiverina aty amin'ny resaka fanavozana ny repoblika ary ngamba mba antenaina mihitsy mba amin'izy mirahalahireo no hipoiran'ny fitsarantena zany voalohany tonga vahoaka afaka hiadevitra fitsarantena ny aminao hoe nisy an'izao vokatry ny tantaratsika manko zany fa tsy hoe izy mirahalahy no de hoe maninona loatra be de be nge ny anao ohatrandreo raha miadevitra fa mba misy fitsarantena hoe zahay